J'ai Patelma vous présente Ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Androany nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra ny fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Iroso amin'ny fihodinana faharoa ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina sy ny fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Araka ny tatitra navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny coalition nationale de plaidoyer environnemental dia mitombo efatra amby fitopolo sy roanjato faingo fito amby efapolo isanjato ny fitombon'ny sokatra tratra saika aondrana antsokosoky tamin'ity taonina valo amby folo sy roa arivo ity raha mitahy tamin'ny taonina dimy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taonina fito amby folo sy roa arivo. Misa sivy amby efapolo ireo olona nahitana trangana retina pesta teto Madagasikara ny fiandohan'ny volana aogositra hatramin'ny fahaenina amby roapolo novambra lasa teo. Enina amby folo no maty tamin'ny izany, enina tamin'ireo no maty ny pesta atody tarimo ary folo kosa no maty ny pesta aretsitratra. Nomotsahany LGK Plus tamin'ny sately no ray tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny Deportivo Unidad avy any Guinée Équatoriale. Ny Sarkadisala ray no ray kosa tetsy vodivorona ny Knaps Sport sy ny Platinium avy any Zimbabwe. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy naharesy lahatra ny gilet jaune ny filoha frantsay taoriana ny fionana tamin'ireo tompona andraikitra. Ny antso ny verenana amin'ny fitakiana indray ny ray tamin'ireo solotenan'ireo mpanao fihetsiketsehana sabotsy ho avy izao. Miaraba tompoko lasy tompoko vavianana tsy tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana maro samihafa fa nanombotsika ny vaovao dia araky ny fanandrasan'ny rehetra. Androany nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany avy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Iroso amin'ny fihodinana faharoa ny kandida larina fahatelo amby folo Andry Rajoelina sy ny kandida larina fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Michel Arnardo. Androany tamin'ny folo ora maraina katroka noho ny fanome fotoana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo tompona ndraiky mpanjakana maro. Fotoana namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Mialohan'izay dia nanambarany avy eo anivy ny HCC fa misy amin'ireo fitoriana tonga teny amin'izy ireo no tsy azo raisina, tao kosa ireo azo raisina saingy tsy nitombona. Araka ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana larina fa raiky amby folo tsipika HCC tsipika AR ny valo amby roapolo novambra valo amby folo sy roa arivo. Ao amin'ny andiny voalohany dia voalaza mazava fa tsy azo raisina ireo fitoriana nataon'ny collectif des candidats. Ao amin'ny andiny faharoa tsy azo raisina ny fitoriana napetraky ny fikambanana sahala. Ao amin'ny andiny fahatelo azo raisina nefa tsy mitombina ny fitoriana ho fanafoanana ny latsabato manontolo nataon'ny Eradjonary Mampianina. Ao amin'ny andiny fahaefatra azo raisina saingy tsy mitombina ihany koa ny fitoriana ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga nataon'ny kandida Eliana Bezaza. Ao amin'ny andiny fahadimy azo raisina saingy tsy mitombina ihany koa ny fitoriana napetraky Eradjonary Mampianina ny 17 novambra valo amby folo sy roa arivo ary farany ao amin'ny andiny fahaenina ny fitoriana ho fanafonana ny vato azon'ny kandida Andry Nirina Rajoelina no ny fandikana ny fepetra-dalàna dia azo raisina nefa tsy mitombina. Araka ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hatrany dia tahaka izao ireo salanisa ofisialy miisa 3 sy 7 ala sivy hetsy sy sipy tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana 5 sy 7 arivo sy 9 ala sy 3 hetsy sy 5 tapitrisa kosa ireo mpifidy tonga nandatsabato 7 sy 9 arivo sy 7 ala sy 3 hetsy ireo vato fotsy sy vato maty
4,7 sy 4 tapitrisa ireo vato manan-kery ary 3,5 isan-jato ny tany fandraisana anjara. Tahaka izao kosa ny vato isan'isany azon'ireo kandidà sasantsasany. Kandidà laharana voalohany Rasolofonjo Aingo Andriankanja-Malala nahazo vato 2,707,400 na 4,490 isan-jato. Kandidà laharana faharoa Rakotofiringa Richard Razafy nahazo vato 4,707,400 na 4,350 isan-jato. Kandidà laharana fahatelo Tabera Randriamanantsoa nahazo vato 5,704 na 4,720 isan-jato. Kandidà laharana fahaefatra Rasolofondraosolo Zafimaleo Didama Mahaleo nahazo vato 7,730,400 na 4,330 isan-jato. Ny kandidà laharana fahadimy Jules Etienne Roland nahazo vato 4,701 na 4,220 isan-jato. Ny kandidà laharana fahaenina Ratsietson Jean-Jacques Jedidia nahazo vato 2,250,500 na 4,230 isan-jato. Kandidà laharana fahafito Andriantseno Lalaoarisoa Marcelin nahazo vato 2,250,700 na 4,750 isan-jato. Ny kandidà laharana fahavalo Rabary Andrianiana Paul nahazo vato 2,707,400 na 4,720 isan-jato. Kandidà laharana fahasivy Rabearsoa Sara nahazo vato 5,703,700 na 4,270 isan-jato. Kandidà laharana fahafolo Radavidson Andriamparany Benjamin nahazo vato 2,705,700 na 4,150 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-1,12 Rafalimanana Nirado nahazo vato 4,707,700 na 2,550 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-12 Rajonary Mampianina Rakotoarimanana Hery Martial nahazo vato 7,703,400 na 2,220 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-13 Rajoelina Andry Nirina nahazo vato 3,405,700 tapitrisa na 9,320 isan-jato. Kandidà laharana faha-14 Bezaza Marie Eliana Pascaline Manasy nahazo vato 2,704 na 4,220 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-15 Andrianoelson José Michel nahazo vato 2,704,700 na 4,350 isan-jato. Kandidà laharana faha-16 Narsan Stéphane nahazo vato 5,705,500 na 4,220 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-17 Rajonary Eric Francis nahazo vato 5,704,700 na 4,30 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-18 Ramarsan Arlette nahazo vato 5,702,700 na 4,520 isan-jato. Ny kandidà laharana faha-19 Perziky Jean Omer nahazo vato 2,705,700 na 4,230 isan-jato. Kandidà laharana faha-20 Randriamampionina Joseph Martin nahazo vato 3,707,700 na 2,440 isan-jato. Kandidà laharana faha-20 Ratsiraka Didier Ignace nahazo vato 2,902,700 na 4,570 isan-jato. Kandidà laharana faha-20 Mahafaly Solonandrasana Olivier Joselin nahazo vato 7,703,700 na 4,770 isan-jato. Kandidà laharana faha-13 Radilfe Mamy Richard nahazo vato 2,702,700
na aotra faingo 420 isan-jato. Kandida laharana fa 420 Ernaivo Fanirsoa nahazo vato 17,4 alina na aotra faingo 20 isan-jato. Kandida laharana fa 520 Ravalomanana Mark nahazo vato 7,30 alina sy 7 tapitrisa na vato 5,30 faingo 5,30 isan-jato. Kandida laharana fa 420 Imbe Serge Jovial nahazo vato 2,790 alina na aotra faingo 20,30 isan-jato. Ny kandida laharana fa 520 Ravelonarivo Jean nahazo vato 4,990 alina na aotra faingo 7,50 isan-jato. Kandida laharana fa 20 Randriamorasata Solo Norbert nahazo vato 4,5 na aotra faingo 10 isan-jato. Kandida laharana fa 20 Zavao Jean-Louis nahazo vato 2,4 na aotra faingo 12 isan-jato. Kandida laharana fa 30 Rasolo Njatovo Falimampiona nahazo vato 4,720 alina na aotra faingo 15 isan-jato. Kandida laharana fa 1,30 Rakoto Mamonjy Jean Max nahazo vato 7,730 alina na aotra faingo 13 isan-jato. Kandida laharana fa 2,30 Rabaruela Bruno nahazo vato 1,790 na aotra faingo 20 isan-jato. Ny kandida laharana fa 3,30 Ratsiraka Iarovana Roland nahazo vato 7,730 alina na aotra faingo 13 isan-jato. Ny kandida laharana fa 4,30 Mayol André Christian Dieudonné nahazo vato 1,730 alina na 2,720 isan-jato. Laharana fa 5,30 Robemanarivo Manantsoa Orlando nahazo vato 2,740 alina na aotra faingo 7,20 isan-jato. Ary farany kandida laharana fa 4,30 Rasolo Voangy Roseline Emma nahazo vato 7,770 na aotra faingo 17 isan-jato. Ireo kandida roa ekena hiatrika ny fiodinana faharoa fifidianana filohan'ny repoblika dia Andriamatoa Anjerina Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana Mark. Andiny fa 4,40 didian'ny fitsararetona ny famerenana ny ambola 50 tapitrisa ariary amin'ny kandida Anjerina Rajoelina sy Ravalomanana Mark. Nanamafy ny filohan'ny HCC androany fa efa tsy azo iodivirana intsony io valim-pifidianana fiodinana voalohany io ary tsy tokony anana aya intsony ny rehetra. Raha mitovy ny logiciel dia vao maina angamba misy mitabataba hoe efa samy tsy manjary logiciel ireo tsy mahagaga ny valim-pifidianana fa logiciel anankiroa samy hafa nefa mitovitovy ny valim-pifidianana dikan'izay hoe io ny valim-pifidianana. Tonga nanatrika ity famoahana ny voka-pifidianana fiodinana voalohany navoakan'ny HCC ity ireo tompona ndraiky mpanjakana maro, tao ihany koa ireo avy amin'ny mpiana miombina antoka iraisam-pirenena, ny avy eo anivon'ny CENI, ireo kandida sasatsasany isan'izany kandida Andry Rajoelina, ireo mpanara-maso ny fifidianana sy ny maro hafa. Naneo ny fahavononany amin'ny fiatrehana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena avokoa ny kandida roa mpifanandrina. Nanamafy ny teo anivon'ny HCC sy ny teo anivon'ny CENI ny amin'ny anarenana ireo lesoka tsikatra nandritra ny fiodinana voalohany iny. Miantarandrianevo sy Fezora Valy. Nanamafy ny fahavononana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana ny 7 ny volana Desambra ho avy izao ny kandida Andry Rajoelina androany ataorian'ny famoahany HCC ny voka-pifidianana ofisialy. Ny antony vahoaka voasoratra anarana anaty listim-pifidianana ihany koa ny tena ny anefa ny adidiny. Ny zavatra tsapa sy ny zavatra hita dia maro ny zavatra tsy tomombana, maro ny zavatra tsy lavorary teo amin'ny fanatotosanina, indrindra amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ny zavatra hita zany tsy voarina daholo reny zavatra rehetrarehetra reny. Ny zavatra takitsika dia fifidianana madio, fifidianana mangarahara,
ka zao ny fipetrapetratsika rehefa hiditra amin'ny fiodinana faharoa tsika matoa mantsy ny tena milatsaka ovidiny dia vonina miatrika ny fisedrana amin'ny fividianana zany na ny fividianany vahoaka malagasy ka ny zavatra takina dia zao fipetra voalohany tokony raisina dia ny ratsa mandraika ny seni atreo amin'ny ivony SRMV dia ametraka olona izay ny olona apetraka ia dia ijery anaraka akaika ny fikirakirana ny voka-pividianana zay avoaka ny any amin'ny enivony SRMV mandrapatonga ty amin'ny seni ny tiana ilazaina zany dia mila apetraka mazava tsara ny fikirakaraina araka ny fiaromatsika ny zavatra ikarakaraina ny voka-pividianana matoa zay milatsaka dia vonina ny andresy matoa zay milatsaka dia vonina ny anavitra ny firenena ka eto manao antso avy ny olo-pirenena rehetrarehetra ianao anareo rehetra zay mbola tsy nandray anjara mbola tsy tary zao fa tonga ny fotoana anavotatsika ny Madagasikara mandraisy anjara amin'ny fividianana ho avy zao andresy lahatra ny malagasy rehetra ary koa misokatra sy manome tanana raiso ny tanako anareo rehetrarehetra zay mbola tsy raisy lahatra ndaotsika hifamin'ny tanana anavitra any Madagasikara hiatrika ny fiodinana faharoatsika ary ataotsika anao niezaka rehetra andresena lahatra anareo zay mbola misalasala andresena lahatra indrindra ho anareo zay mbola tsy mifidy tongava mifidy fa fotoana anovantsika ny tantarany firenena zao manoloana ny fiatrehana ny fiodinana faharoa io hatrany misy amin'ireo kandida nonany eo sahady ny fahavononany hiaraka amin'ireo kandida tsy lanta amin'ny fiodinana voalohany tahaka izao ny valitenin'ny Razafy Manantsoanitra solomamamboaka dimy raha nanontaniana mikasika ny fiarahan'ny kandida Ravalomanana marika sy ny antoko HVM. Mikasika azo androany mivoaka ara-pomba sosialy ny aty amin'ny HCC. Ny fanaovana alliance mety efa misy ny firesahana, fifampiresahana na amin'ny antoko politika na iza na amin'ny association sisa zay misy rehetrarehetra efa nisy ny fanatona nisy efa nanao fanambarana aleo ny filoha Ravalomanana candidat 25 mihitsy no hiteny an'izay fa izahay efa misy na antokina na antokiny izy na iza efa nisy ny fampiresahana na mety hoe finamanana fotsiny ary dia efa afaka ny fampiresaka tsy candidat ny team fotsiny ny KMR fotsiny efa misokatra ny proof moa zany zao dia efa hoe lasa hoe K25 zay amin'izao fotoana zao raha nisy ny hetsika natao zay teny amin'ny 13 mai teny admity ny telo ny député telo amin'ny fitopolo tsy antoko no nanao ny fangatahana ny tolon'ny fanovana teny amin'ny 13 mai antindray mitoraka aty ny filoha Ravalomanana no milatsaka ny candidat 25 dia izy anjara no manay no mandray sy miresaka amin'ny olona rehetra zay anohana anazy zany ary tsy anosobotanana amin'izany izy araky ny voalazany hatramin'izay miantso ny andraisany rehetra na ny mpifidy na ny kandida andray ny andraikitra tandrify azy avy mandritra ny fiodinana faharoa ny solotenany mahatry ny PNUD. Mampirisika ny vahoaka malagasy ny tenako tonga hifidy satria adidy sy zoa izany. Ny zavatra tsikaritry ihany koa dia ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay teo ireo kandida rehetra tamin'ny fiodinana voalohany izay efa nandray ny andraikitra tandrify azy ary nampirisika ny kandida roa izay anatanteraka ny fiodinana faharoa ihany koa ny tenako anohy izay fandraisana andraikitra izay. Etsakilany nanambara ireo fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fividianana fa tonga any amin'ny niantefana ireo tolo-kevitra samihafa naroson'izy ireo. Faly zay faly zay satria ny fanambarana zay nataonay zarainay tamin'ny androm-panjakana rehetra ary nahazo an'izany ny HCC reny teny nataon'ny filohan'ny HCC reny zany dia manambara fa noraisiny zareo nasiany fiheverana ny considéreny zareo ny tolo-kevitra zay nalefanay fa ny tolo-kevitra naizanaty zany niraisiny ara tsy izy no anatanteraka azy ary tsy izay no anatanteraka azy fa isika rehetra no anatanteraka azy nanome tolo-kevitra hoe tokony ho zaraina aingana tsy andrasana deuxième tour ny karatry ny mpifidy sisa tavela tokony hamafisina ny fanabeazan'olom-pirenena zany dia resaka teo ny fanatsarana ny fikirakirana momba ny kajy mirindra eny anivon'ny senia tsy nataonay tao anatin'ny fanambarana nataonay fa niresaka izay tamin'ny tokony araikitry ny seni ary ny fitakiana izay nataonay tany amin'ny seni hoe mila fanazavana dia nisy an'iny erata izay nataon'ny seni iny
ny fampiresahany zany ary isorana ny tompona ndraikitra tamin'ny fandraisany andraikitra. Andraikitra sy adidin'ireo kandida ilatsaka fidianareo ny mameno ny bropy-fidianana rehetrarehetra amin'ny délégueny mba ahafahany manara-maso zany sy tena mampamarina ny fifidianana. Ny mpanara-maso ny fifidianana ihany koa zany na ny eto an-toerana na ny raisam-pirenena dia ambaranay fa tokony atao ny fifandrindrana ny fiaraha-miasa mba ahafahana zany mandrakotra bropy-fidianana bebe kokoa ka ahafahana ihany koa mampitombona sy manamarina ny voka-pifidianana amin'ny fidirana faharoa. Isan'ny ngedabe ihany koa ny mety anatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny CENI zany indrindrandrindra eo amin'ny fampidirana ny voka-pifidianana ivany anivon'ny CRMV izay tokony mazava ho azy atsaraina ireo fomba fikirakirana sy ny ataoko hoe fanaovana ny supervision na ny contrôle an'ireo fomba fampidirana nylay atota mbaovao azo avy any amin'ny bropy-fidianana tsirairay avy. Manoloana ireo tsikara tsy tolo-kevitra ireo kosa nilaza ny andray andraikitra ny eo anivon'ny Vomera maleo tena misahana ny fifidianana. Ny CENI moa zany dia efa nanao fanadihadiana amin'ireo lesoka isan-karazany izay tsapa sy hita tamin'iny fihodinana voalohany iny ary efa misy fepetra maro ho raisina anatsarana azy ary inontsika fa ho tsaratsara kokoa ny fizotran'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana. Mikasika ny logiciel ampiasaina amin'ny fikirakirana ny fifidianana dia misokatra foana ny CENI. Tena marina ny mikasika ny fanabeazana ny olo-pirenena na eo amin'ny fampiasana ny bulletin tokana mba tsy hisiny ny vatomaty be loatra fa indrindraindrindra koa mba hiantohana ny safidy mariny ny mpifidy. Io dia anaovana ezaka manokana miaraka amin'ny Union Africaine izay anao fanentanana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena miaraka amin'ny CENI. Ny ankoatr'izay dia efa miomana sady zany ny CENI dia n'izao ny amin'ny fikarakarana ny fihodinana faharoa indrindraindrindra ny fanotanan'ireo ataontsika hoe tahiri-kevitra imprimé sensible moa filazantsika azy amin'ny teny frantsay izay atao any Afrika Atsimo. Ity fifidianana fihodinana faharoa totosaina ny volana desambra ity no kiondalana farany zava-dehibe eto amin'ny fiainam-pirenena. Araka izany dia nanamafy ny fanahian-keviny kandida larina fahateloambinifolo Andry Rajoelina fanampanazavana. Rehefa namoaka ny voka-pifidianana ny CENI dia nisy ny fitarainana napetrakay teo anivon'ny HCC. Ny zavatra nisy dia nisy candidat nilaharana fa 520 izay nametraka ny fitoriana ihany koa fa nisitina ny fitoriana satria izay ny fanarianay dia mba nisy ny confrontation na PV hoe aiza marina ny PV anay inona marina ny voka-pifidianana nisy. Tsy tanteraka izany no ny antony maro samihafa. Mety hoe fatahoana ilay fanehoana ilay confrontation na PV ve Andriamatoa Filoha no natonga izay fisintonana fitoriana izay? Araka ny eritreritro aloha dia mitariky mazava ho azy fa matony sotomina ny fitoriana dia misy zavatra natahorana atao fa ny olona mijoro moa zany rehefa hoe atao zany confrontation zany dia samy mitondra ny PV-any. Na zany azy tsy valapatra ela ao amin'izany tsika fa tsika matoa nyrotsaka ho vidiny ny tenako dia vonina hisedra ny safidiny vahoaka, vonina hiatrika ny safidiny vahoaka malagasy, vonina hiatrika ny fividianana mazava ho azy. Ka noho izany dia vonina izahay ny hiatrika ny fiodinana faharoa ary eto dia efa nilazaiko omenongeno hoe misaotra sy makasitraka ho an'ireo rehetra izay nifidy nameny fatokisana tamin'ny tenako tamin'iny fiodinana voalohany iny. Misaotra ihany koa sy makatela ho an'ireo rehetra izay nanana ny safidiny hafa satria naneho ny safidin'izy ireo ary naneho ny adidiny ihany koa. Ny tenako dia andresy lahatra anao izay zavatra ezaka ray manontolo mba hoentina andresy lahatra an'ireo vahoaka malagasy izay mbola nisalasala, andresy lahatra ary misokatra amin'ireo olona rehetrarehetra izay von'ny fametanana anavitra n'ity firenena ity. Mino matoka fa tsy maintsy andresy ny marina, tsy maintsy andresy ny vahoaka malagasy ary andresy ny laharana fahatelo-ambinifolo. Manoloana izay firosoana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tsy misy miova ny fepetra rehetra amin'ny fiatrenany fampelezan-kevitra ny efatra ny volana desambra ho avy izao niatrika izay fampelezan-kevitra izay ireo tsara fantatra ny entona aminao anaty fanadidina manaraka ity harawary.
Ny 20 desambra izao no iatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ifanandrina ny kandidà larana fa 13 Andry Rajoelina sy ny kandidà larana fa 5 Marc Ravalomanana. Ny 4 desambra 2024 no hanomboka ny fampielezan-kevitra izay aritra 15 andro. Tsy misy miova raha ny fanazavana ny fitsipika sy ny lalàna mifeny fiatrehana ity fifidianana ity. Tsy azon'ireo kandidà atao araka izany ny miteny hoe fidio aho mialoha ny dady voatondro anaovana ny fampielezan-kevitra. Iamafy kokoa noho ny tamin'ny fiodinana voalohany raha ny fanazavan'ny Vomiera maleo tena misahana ny fifidianana, ny fanaraha-maso ny fampiarana ny lalàna anatin'ity fiodinana faharoa ity. Anenjana kokoa ny CENI amin'ny resaka fanarahan-dalàna eo amin'ny ataoko hoe zany hoe tena fampiarana lalàna mikasika ny fampielezan-kevitra satria teo somary ataoko hoe zany hoe compte tenu an'ilay zava-misy dia sarotra be nampiatra lalàna satria le apaisement zany natao hoe ambonimbony kokoa. Zao efa kandidà roa no mifaninana moramora kokoa zany fampiarana ny lalàna eo amin'ny affiche électorale fametahana affiche amin'ny panneau publicitaire tena horarany CENI amin'izay amin'ity dia mazava ho azy moa zany eo amin'ny fandaminana ny occupation des lieux satria nisy olana kely tamin'ny premier tour. Ankilany, tsy hisy fiantraikany amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa hatrehina ny 20 desambra izao ny fisokafan'ny fanavaozana ny lisitry ny fidina ny ralina révision annuelle de la liste électorale 2024. Takizay ihany koa ireo fifidianana hatrehina alohan'ny 15 Mey 2024 feptaona hitsahara ny fanavaozana izay lesy-pifidianana izay. Ratsehivina isan'ny namafisany mpisehatra samihafa sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany ny anamafisana ny fanabeazana olom-pirenena isorohana ny vatomaty sy vatofotsy araka izay tratra. Takizay ihany koa ny fizarana ny kara-pifidianana mialoha, fanatsarana ny fikirakirana ny kajy mirindra, ampisy fifampitokisana bebe kokoa ary fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Anaraka tokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny natratrarana olona iray saika anapoaka cocktail molotov tetsy amin'ny HCC Amboda. Eo ihany koa mahakasika ny fanondranana antsokosoko sokatra izay niakatra avo dia avo ny tany izay tato amin'ity taona 2024 ity. Reva avy. Miaraka amin'ny Telma araroty fiainam-bidy hatramin'ny 5 isanjato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Tolotra manakely mandrapahatapitra ny stock. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Araka ny hitatsika teo hoe ny destination finale 5 izay indray no ronan-tsara raha tsika anioala amin'ny folora sasany eto amin'ny Cool TV. Fa ny haino izy atsika ny vaovao dia lehilahy iray no nikasa anapoaka cocktail molotov teny amin'ny HCCC Amboda no sarony mpitandron'ny filaminana ny aliny talata fa 17 ny volana novambra lasa teo. Mbola tsy fantatra moa ny fanazavana fanampy mahakasika izay mampiona Rikodarso.
Alina iray ny alohany namoahany ny teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny valim-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana ho filohan'ny pirenena fihodinana voalohany nahitana tranga hafahafa ny teny amin'ny manodidina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Ambohida. Raha ny loharanom-baovao, lehilahy iray nikasa anapoaka cocktail molotov teny an-toerana ny aliny talata fa 17 novambra ifony alarobia tokony ho tamin'ny 2 ora no saron'ny mpitandro ny filaminana. Tonga teny anivon'ny zandarmaria pirenena misana ny sampana fanadiadiana eloka bevava ny mpanao gazety Nikolo TVFM ny maraina teo nangataka fanampanazavana misimisy kokoa momba ity raharaha ity. Nilaza ny tompon'andraikitra fa mbola eo ampanangonana ny antotam-baovao misimisy kokoa izy ireo ary mbola mitohy ny famitorana. Raha tsy ahivina tsy voalohany ny fisian'ny tranga hafahafa ny tahaka izao tetỳ amin'ny manodidina ny HCC tao anatin'izay fotoana ny andrasana ny voka-pifidianana ofisialy izay. Isan'ny tranga ny teny an-toerana ihany koa ny firetana fiara teny akaikin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny alatsinainy lasa teo. Ireo tranga ireo izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny amin'ny antony sy ny ao ambadika izany. Na eo aza nefa ny fikasana anankirotana sy teraka savory eto amintsika ny fiatrian'ny fifidianana ho filohan'ny pirenena fihodinana faharoa ny 17 ny volana Desambra ho avy izao no mandraindray ny be sy ny maro. Mila mpitondra lanim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika isika hialana amin'izao fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Hotaterina aminao eto amin'ny fampalam-baovao ny Nikolo TV ihany ny toy ny ity raharaha ity. Araky ny tatitra navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny coalition nationale de plaidoyer environnemental dia amin'ny tombo 4,770 ny fitombon'ny sokatra tratra saika aondrana antsokosoko tamin'ity taona 2024 ity raha mitahy tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022 raha sona iandry. Sokatra miisa 500 sy 7,1 ny sokatra tratra saika aondrana antsokosoko any ivelany tamin'ity taona 2024 ity raha efatra amby 7,709 izany ny taona 2024. Ny tombo 4,770 raha ny taremarika navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny CNPE na ny coalition nationale de plaidoyer environnemental farany teo. No fitombon'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena io, indrindra fa ny sokatra dia napetraka any amin'ny faritra atsimo andrefana iny manomboka izao ny dinabe ho fiarovana ny sokatra sy hoentina miady amin'ny fanondranana izany antsokosoko. Sazenjana no ampiarina amin'ireo mbola tratra amin'ny manondrana antsokosoko ny sokatra satria sazy 3 hetsy ariary isaky ny sokatra no sazy amin'izany. Mahavelombolo iny ministry ny tontolo iainana ny afavitriny rehetra mitondra fanatsarana ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko ny sokatra. Raha ny fidirana azy io dia mahavelombolo ny fandraisan'ny rehetrarehetra anjara hitondra ny fahaiza-manao, hitondra ny fanatsarana ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko ireo arena ananatsika indrindra ny sokatra. Manantena fahatsiarovan-tena avy amin'ny tsirairay sy ny fiaramientany rehetra hatrany ireo mpisehatra eo amin'ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena fa indrindra ny sokatra. Ny 700 ny karazan-tsokatra dia eto Madagasikara ihany no ahitana azy sy misy azy. Tontolon'ny fahasalamana dia miisa 770 ireo olona nahitana trangana aretina pesta teto Madagasikara ny fiandohan'ny volana Aogositra hatramin'ny fa 4 ny volana Novambra teo 40 tamin'ireo no maty 4 tamin'ireo no matin'ny pesta atody tarimo ary 10 kosa no matin'ny pesta areti-tratra. Fizora Valy. Ny iray Aogositra hatramin'ny 4 Novambra lasa teo miisa 770 ireo olona voamarina fa voan'ny pesta eto amintsika, olona izay avy amin'ny distrika samihafa manerana ny nosy. 30 amin'ireo olona ireo no voamarina fa voan'ny pesta atody tarimo, 4 tamin'ireo namony ainy. 20 kosa ireo olona voamarina fa nahitana ny trangana aretina pesta areti-tratra ary maty avokoa ny 10 tamin'izy ireo. Ireto avy ireo distrika nahitana ireo trangana aretina ireo. Ho an'ny pesta atody tarimo na ny pesta bubonique, ny tao Tsiromandidy dia nahitana tranga miisa 9, ny 3 amin'ireo namony ainy ary 5 mbola velona. Ny tao Manandrina nahitana tranga 5 izay mbola velona avokoa. Ny tao Ambalavao tranga 4, Befotaka tranga 5, Ambadifinandrahana tranga 4, Midongy Atsimo tranga 3, Anjozorobe tranga 1, Ankazibe tranga 1 ihany koa, Moramanga nahitana tranga 2,
Betafo nahitana tranga iray ary Faratsio nahitana tranga iray ihany koa. Ho an'ny pesta areti-tratra kosa indray, 5 ireo tranga hita tao Tsironmandidy, 4 tamin'ireo namono ainy ary 1 no velona. Manandrina nahitana trangana pesta areti-tratra iray. Ambalavao tranga iray. Tsy nahitana ny tao Befotaka sy Ambady Finandrahana. Olona iray kosa no matin'ny pesta areti-tratra tao Metongy Atsimo. Tsy nahitana fahafatesan'olona ihany koa ny tao Ankazobe sy ny tao Anjozorobe. Olona 3 matin'ny pesta areti-tratra tao Miarinarivo. Tsy nahitana olona matin'ny pesta areti-tratra ihany koa ny tao amin'ny faritry Moramanga, Ambositra, Betafo ary Faratsio. Ahena ny fiparitahan'ny tsivalana aretina itsy aingana, indrindra manoloana ny fivangongon'ny ny fako etsy aroa. Ilana fandraisana andraikitry ny rehetra araka izany ny fanadiovana ny tontolo manodidina, fepetra tokony ho raisina raha tsy haivina ny fanokanana ireo olona voan'ny tsy aretina itsy sy ny tsy fifampikasoana amin'ireo olona matin'ny pesta. Lafim-baovao hafa kosa indray dia inimponina ho lasan'ny mpanambola ny tany-panjakana misy ny annexe-ny CEG Avaradrovo. Isan'ny mampitaraina ny mponina sy ny mpitaridy eny an-toerana ihany koa ny fisian'ny fanimbana vakoka. Ivry Taorian'ny resabiany ely manodidina ny famarotana ny tany-panjakana, nisy ny annexe-ny CEG Avaradrovo, mbola maizina mponina trano momba ny fotodrafitrasa goavana tsangana eny an-toerana. Raha volana katroka tateo arian'ny fanombohan'ny asa, mbola tsy nisy mipika ny resaka, tsy nisy raha teo ny tsatoka mampiseho ny taratasy fahazoan-dalana sy ny fotodrafitrasa orina hatramin'ny andro nomaly nanaovana ny fanadiadiana. Ankoatra ny fangataham-panazavana momba izany, nampitaraina ny mponina sy ny mpiseраdia eny an-toerana ihany koa ny fisian'ny famotehana vakoka manan-tantara amin'ny fanondrenana raha ny fanazavana. Mampalelo anay amin'ilay trano amboarina eto vaovao eto dia nanalana an'ilay fresque atao. Satria fresque atao anatiny tao va talobe tamin'ny 1940. Izay mba izy zany tena marina fresque ohatran'ny style ana bas-relief ny tena marina. Izy misy tantara nefa misy famorana, fambolem-bary. Petsaka ny tantara aminazy, fahafaran'ny fitondrany fampanjaka. Kale zavatra antsony tao anatin'ilay enceinte ilay trano amboarina. Fa mbola misy manko ety ivelany. Nitondra fanazavana momba izany androany teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazan'ny Pirenena. Trano lehibe, andraisana ny mpiasan'ny Ministeran'ny Fanabeazan'ny Pirenena no atsangana, hoy ny lehibe an'ny tokontany-tsekoly sy ny fotodrafitrasa. Ny bureau atao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazan'ny Pirenena, indrindra fa ireo eo am-pefoloha amin'ny bâtiment izay misy ny fampihavanan'ny Pirenena dia hoesoro ny fampihavanan'ny Pirenena ao ny Ministeran'ny Fanabeazan'ny Pirenena. Ka izay ny antony anaovana an'io bâtiment ray à 2 étages ho an'ny mpiasan'ny menina izay hoesorona ary am-pefoloha. Ary be dia be koa ny mpiasa ato amin'ny ministera ho afindra any. Raha tokana andraisana ny mpianatra ny CEG ny fotodrafitrasa ny taona 2007 nampametra-panontaniana nanomezan'izany ho an'ny mpiasan'ny ministera 7 taona ty aoriana, indrindra manoloana ny olana ny fotodrafitrasa amin'ny mpampianarana ankehitriny. Fanontaniana mipetraka ny hoe efa tsy laharam-pamena amin'ny politika amin'ny mpanjakana momba ny fanabeazana intsony ve ny fampitomboana ny fotodrafitrasa amin'ny mpampianarana. Zava-dehibe eo amin'ny fandrarahana sy ny fifanankalozana ara-barotra ny fivondronana ao anatin'ny fikambanana samihafa, ankoatra ny fiarovana ny fampiasam-bola sy ny fanatsarana ny vokatra maro no tombony azo hoy ny filohan'ny Association économique Madagascar Japon. Ivry Saratra. Mbola vitsy ny orinasa madinika sy salantsalany miditra eo amin'ny sehatry ny matianina eto Madagasikara, lesoka goavana ny tsy fampian'ny fanintanana sy ny hoenti-manana. Zava-dehibe eo amin'ny tontolo ny fandraharana sy ny fifanankalozana ara-barotra, ny fivondronan'ny mpahandrahara sy ny orinasa madinika eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Ankoatra ny fiarovana ny fampiasam-bola, ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpisehatra samihafa sy ny fanatsarana ny vokatra, maro ny tombony azo amin'izay fivondronana izay, hoy ny filohan'ny fikambanana Iemaja na ny Association économique Madagascar Japon. Ezahana petraka hoe ilay fandraisana gagnant-gagnant. Donc rehefa mifampiresaka amin'ilay mpandrahara japonais izay maka aty zany dia miezaka foana mandresy lahatra andry zareo hoe tsy ary mitrandraka matière première fotsiny fa miezaka ny manome valeur ajoutée an'ilay zavatra izay rahana miasa ary miezaka koa manao transfert na teknôlôjia raha azo atao
dia indrindraindrindra moa izany hoe manangana orinasa aty raha toka mety amin'ny zareo. Isan'ny olana goavana ho an'ny mpandraraha-madinika sy salantsalany idirana eo amin'ny sehatry ny matianina ihany koa ny tsy fampian'ny lalàna amin'ny feno fampiasam-bola sy ny tantsoroka samihafa tafiditra anatin'ny paikady-pirenena hanatsarana ny fandrarana ara-barotra eto Madagasikara izany ny taona ho avy izao hono teo anivony IDBM. Izay ny fisian'ny programa araky ny fanazavainay teo izay iarahanay miasa miaraka amin'ny Banque africaine de développement fa be dia be koa izany ny mpamatsy vola izay dia vonona hanampy an'ny IDBM ametraka an'ireo programa ahafahana mampiofana sy manao renforcement de capacité ho ireo orinasa madinika. Papier moa fanalavana anazy dia programme d'appui la promotion des investissements dia misy vola mitetina $2 millions ho ampiasaina hanampiana an'ireo PME malagasy ao amin'ny secteur textile dia dinihana hoe izay tena sérieux sy vonona ampiasan'io subvention io hanatsarana ny fomba fiasany na hividianana entana na hanaovana formation. Noraisin'ny masovoan'ny Japon eto Madagasikara androany ny délégation nandray anjara nandritra ny atrik'asa iraisan'ny pirenena momba ny lamaody no tanterahana tany Tokyo ny 2 hatramin'ny 4 ny volana Oktobra lasa teo. Tontolo ny kitra kosa indray dia nomotsan'ny LGK Plus tamin'ny saa 3:00 tetsy amin'ny kianjabeny Mamasina Deportivo Unidad avy atsy Guinée Équatoriale. Nisaraka ady sala rai노ray tetsy vodivorona kosa ny Knaps Sport sy ny FC Platinum avy any Zimbabwe. Iandrina tena. Nafana ny lalao tetsy amin'ny kianjabeny Mamasina izay lalao mandroso tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana Coupe d'Afrique des clubs ny aonan'ny LGK Plus avy eto Analamanga sy ny ekipan'ny Deportivo Unidad avy atsy Guinée Équatoriale. Ray sy ray no nitsarana tamin'ny fidirana voalohany. Nampiditra baolina miisa 2 ny ekipa malagasy LGK Plus nandritra ny fizaram-potoana faharoa izay nahatonga ny isa ho 3-1 tamin'ny fiafaran'ny lalao. Tsara vokatry ny lalao mandroso io ho an'ny ekipan'ny LGK Plus izay atrika ny lalao miverana any Guinée Équatoriale afaka herinandro. Ny rava ady sala iray no iray kosa ny ekipan'ny Knaps Sport avy any tasy raha niaona tamin'ny FC Platinum avy atsy Zimbabwe tetsy amin'ny kianjan'ny vontovorona. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra teo ny fampalalamba vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra teo ny fampalalamba vaovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.